Mbola ao anatin'ny fiombonam-bavaka ary isika dia saiko ampitiavana ianao hiara-manantanteraka izany. Rainay tsara izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao izay. Mbola afaka mitondra eo anatrehanao izao antom-bavaka manokana izao. Natahanay voalohany indrindra famelan-keloka, famindram-po ary fahadiovam-po. Eto izay dia miombona amin'ny namanay izay mahatsapa manokana fa na dia ny mpiray tam-po aminy aza dia maniratsira ny reniny. Tompo malalo, sarotra tokoa ny fitaizana. Kanefa ianao no efa nanome tombontsoa izany reny izany ao anatin'ny fitiavan-janaka tanteraka. Ka na eo aza ny mety ho ditra sy fikomiana izay ataon'ireo zanany, dia misaotra anao satria naseho ny fitiavanao amin'ny alalan'ny izany reny izany. Koa mitondra bavaka manokana azy izay, mandalo fisedrana izy. Amboary ny fony tompo hiankina aminao kokoa no tamin'ny lasa, fa mangataka koa izay mba hanomezanao ny toe-tsain'ny fankatoavana, toe-tsain'ny fitiavana avy aminao an'ireo taranany. Mba ahitany izany ray aman-dreny izany fifaliana ao anatin'ny famterany, fiadanam-po. Miambonahitra ny anaranao ary ny tsirairay avy kosa dia hitombo fatokinanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.